Olo amizay taranja basketball izay ihany ho an'ny fankalazana ny 5 taona ny gazety Bokingako izay indray izy ity tanterahana tetsy mikanjan'ny tafon'ny Mahamasina ny lalao famaranana 4 tamin'ity androany ity. Famaranana goavana 4 natao tetsy mikanjan'ny tafon'ny Mahamasina teo amin'ny sokajy U16 zazalahy sy U16 zazavavy ary ny U22 zazalahy no nentin'ny gazety Bokinga namarana ny fananana basket no karakarainy ho fankalazana ny 15 taonany. Saika ireo ekipa efa manana ny toerany eo amin'ny taranja baskety avokoa no tafita tamin'izany dingany famaranana izany. Teo amin'ny sokajy vehivavy aloha dia tamin'ny isa 220 no 20 no nandavon'ny JCSA miakanjo mavokely amin'ny sary ny ekipan'ny club. Tahaka izao kosa ireo vokatra hafa U16 zazalahy Kosfa nandresy ny AMBB tamin'ny isa 420 no 450. U16 zazavavy ny asa nandresy ny Lucadro tamin'ny isa tery 550 no 250. U22 zazalahy Johnny nandresy ny Dragon tamin'ny isa tery ihany koa 750 no 750. Raha ny fantatra dia mbola itoy any amin'ny faritra ny hetsika fankalazana ho an'ny gazety Bokinga. Tapitra androany zany le tournoi Trofenga zay nanomboka tamin'ny 10 jona dia ny toy andray tapitra androany no Antananarivo ny fankalazana 15 taona gazety tapitra amin'ny basket androany dia toyany any amin'ny faritra andray zany hoe miezaka zany ny gazety satria gazety angamba izay efa ny gazety Bokinga zay efa hita eny amin'ny faritra rehetra dia miezaka zany zay mba hitety an'ireo faritra izay misy an'ny Bokinga rehetra reo. Dia ny voalohany indrindra angamba ny any Fianaratsoa aloha zay aloha no eritreretra voalohany mandeha medalana eny ihany miabo. Tafita tsara ny afatra betsaka ireo namaly ny antso na ny misy koa tsy namaly ny antso saingy ny teny an-dalana teny eny ireo manao an'izao dia hitanay arak'izay zany fa tafita tsara ny afatra. Tamin'ny ankapobeny dia fambeazana no azon'ny mpikarakara tamin'ity hetsika ity natao teto Antananarivo nandritra ny herinandro vitsivitsy.